Namoaka didy androany tolakandro ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana milaza fa manaraka ny lalàna ny didim-panjakana 2024 tsipika aotra raika amby roapolo izay noraisin'ny filoham-pirenena nanendry ny Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta didy izay navoaka moa taorina ny fitoriana napetraka ny solombavambahoaka miisa 7 Voalaza fa manaraka ny lalam-pandrenana ny didim-panjakana mitondra ny laharana 2024 tsipika aotra raika amby roapolo tamin'ny 14 janoary 2024 momba fanendrena amin'ny Prime Ministre izay ny voarakitra amin'ny andalana voalohany didim-pitsarana mitondra ny laharana 12 tsipika HCC barra D3 navoaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana androany fa 12 febroary 2024 raha ny fanazavana nentin'ity androm-panjakana amin'ny sanany fitsarana ny raharaha momba lalam-pandrenana ity de 7 ireo solombavambahoaka nametraka taratasy ny 13 janoary 2024 miantso ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana hijery fanarahana eo amin'ity didim-panjakana 2024 tsipika aotra raika amby roapolo ity. Ny votra noho izany ny fanazavana maromaro nentin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana teo amin'ny fanatanterahana ny anjininy fa 4 sy fa 2 ny lalam-pandrenana izay milaza mombamomba fanendrena Prime Ministre sy ny mombamomba ny fiovanany toko an'ireo solombavambahoaka. Raha ny fanazavana nentin'ny HCC dia nivondron'ny solombavambahoaka 20 izay nanolotra ny Prime Ministre dia manamafy ny famarina toeran'ny fitondrana. Voalaza ihany koa fa ny fijerena ny anjininy fa 4 lalam-pandrenana dia jerena amin'ny efitra voizin'ny lalam-pandrenana na ny hoe lettre et l'esprit de la constitution. No mafisy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana izany androany ny Prime Ministre ny général Jean Ravelonarivo ary koa maharadalàna ny fanolorana ny anaran'ny Prime Ministre. Saingy tsy voafaritra mazavatra eto hoe iza marina ny marana ny maro anisa satria raha miisa raika amby 50 ny solombavambahoaka dia 7 amin'izy ireo nametraka ity fitoriana ity raha toka voalaza fa 20 ny solombavambahoaka nanolotra ny anarana Prime Ministre. Misy ve izany ny mamadika palitao.